Miavina malalo amin'ny tompo anapaka ampontsika ane fiadanan'i Kristy. Amen. Amin'ity andro alakamisy 10 Martsa 2024 ity havana dia bokin'ny Samuel faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fafito ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo no anjara mofinaina ao antsika. Samuel faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fafito ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany lahatsoratra masina izany. Dia ho natana tamin'i Davida nenao no izy. Izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Izao nanositranao mpanjakan'i Israely ka namonjy anao ho afaka tamin'ny tanan'i Saoly. Anomeko anao ny tranon'ny tomponao sy ny vatin'ny tomponao ho andefimandronao. Anomeko anao koa ny firenen'i Israely sy Joda, ary mbola tsy ampy ho anao izany dia omeko ny bebeko ianao. Ko nahoana ianao no nanamavy ny teny Jehovah ka nanao izay ratsy eo masony? Horia etita nasianao ny sabata, ary vadiny nalainao vadinao. Eny efa nivononao tamin'ny sabatry ny taranaka amoana izy. Ko noho izany dia tsy ala ny taranako manak'izay kosa ny sabata, satria nanamavy ahy ianao ka naka ny vadiny Horia etita vadinao. Izao koa no lazain'i Jehovah, indro izao dia efa atonga loza aminao ary avy ao amin'ny ankonanao ihany, ary esoriko eo masonao ny vadinao, ko mepy ny namanao ary izy handy amin'ny vadinao amin'izao atoandro be nanahary izao fa ianao nanao izany tao mangingina. Izao kosa aneo izany zavatra izany eo anatrehany Israely rehetra sy amin'izao atoandro be nanahary izao. Dia ho Davida tamin'ny Natany. Efa nanota tamin'i Jehovah ary kosa natana tamin'i Davida. Jehovah efa nanaisitra ny Elikao ka tsy ho faty ianao nefa noho nampitenenanao ratsy ny fahavalon'i Jehovah amin'izany zavatra izany dia ho faty koa ny zaza izay terakao ary natana mody tanatranony. Ary Jehovah namely ny zaza izay nateraky ny vadiny Horia tamin'ny Davida ka dia narary be ny zaza ary nifola tamin'Andriamanitra ho an'ny zaza Davida dia nifady sy niditra ka nandro tamin'ny tany mandritry ny alina. Ary ny olona tao an-trano nitsangana nako aminy ampiarina azy amin'ny tany, nefa tsy nety izy sady tsy nety niarina ninakanina tany. Ary no nandray afotoana dia maty ny zaza, ary ny mpanompony Davida natahotra ilaza nahafatesany zaza aminy ireo hoe iny fony mbola velona aza ny zaza anteny tamitsika dia tsy nenono ny fody fetrika. Ko ataontsika ahoana ny filazana fahafatesany zaza fandrao anibatena izy. Ray masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana hiteninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia latsaka tao anatin'ny fanenenana lalina dia lalina Davida. Satria izao no navalin'Andriamanitra azy no nataony. Nahoana ianao no nanamavy ny teny Jehovah ka nanao izay ratsy eo masony, eo amin'ny andininy fasivy. Nahoana ianao no nanamavy ny teny Jehovah ka nanao izay ratsy eo masony. Tsy azo atao ry havana ny manao tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra. Tsy azo atao ny tsy fankataovana ny tenin'Andriamanitra, satria manamavy ny anaran'Andriamanitra izany ary manao ratsy eo mason'Andriamanitra ianao ratsy makaty ny tenin'Andriamanitra. Davida nanao izay ratsy teo anatrehan'Andriamanitra satria tsy nakato ny tenin'Andriamanitra. Izao sy ianao tsy meny tenin'Andriamanitra manakarivo io. Aoka tsy andalo fotsiny amin'ny sofinao izany, fa tena ho latsaka anaty ao anao ary tonga toetra vaovao sy fiainam-baovao anao ary ahatonga anao avokatra tsara ho amin'ny teny tsara rehetra sy ny asa tsara rehetra izany. Fa ratsy izany kosa dia ho Jaona Paoly Batisa hoe kapao ny azo izay mamovo tsara, izay tsy mamovo tsara fa manimba ny tany. Kapao ny azo izay tsy mamovo tsara fa manimba ny tany. Mbola mamela andro avelomana asy ianao Andriamanitra ka tapao ny hevitra sy ny hevitrao ilanao amin'ny fanamavonao ny tenin'Andriamanitra, faokanao feno fankataovana ny tenin'Andriamanitra ary anao zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao, satria ny tenin'Andriamanitra dia teny fiainana ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Ka raha tsy ankataovinao
sy tsy velomanao zany dia fahafatisana lehibe ho anao ny tsy fakataovana sy ny tsy fahina ny tenin'Andriamanitra. Ko amin'ity androany ity aza manaraka amin'ny fanao zao tontolo zao foka iova amin'ny falavozan'ny saina ary hamatatra zay sitrapon'Andriamanitra zay marina sy akasitrahana ary marina masina. Dia oka izany miterako sy toedranao ambara-piavan'i Kristy eny amin'irony lanitra. Amen. Misaotra anao zay raha eo fa anatra lehibe eo anay ny nanjoan'ny Davida. Tena nitondra ny angity indrindra izy satria nanamafy ny teninao. Ampianariko izay tompo. Manomboka amin'ity androany ity, tsy hanamafy ny teninao fa ho feno fakataovana ny teninao satria ny teninao dia teny fiainana ho an'olona rehetra, tsy teny fiainana ho an'olona manontolo. Ratsy izany kosa dia teny mpahafatesana ho anay, tsy teny fahazonanay sy mitondra loza ho anay ny teninao raha tsy feno fakataovana ny teninao zay. Dia ampiheverenao ny teninao zay tokoa. Fa kanamiza moa zay fa ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe rainay zay ny an-danitra, masina ane ny naranao, mitonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, dia tany tahaka ny an-danitra. Menaniny anina sahazo anay na mamelany ny helokay tahaka namelana izay meloka taminay aiza mitondra anay ny fakabana fa manafanay amin'ny ratsy no fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Raisy ny totrano ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay nianatra anareo satria izany nanefa izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.